Salut, salut, salut daholo. Hitako le sary nalefan'ny olona momba ny gasikara sy ravatomanga. Efa nivoakeko teto iny zavatra iny a. Eo tsy mamenatra koa. Efa nivoakeko teto a tamintsika mbola Chateauban satria mantsy nanomboka nafanafana ny anina dia tsy maintsy hoe ny Chateauban entrareo zako. Raha ohatra nareo te hanaraka ana dia ina moa tiako tenenina dia tonga dia ataovy miabone fa amin'ny pageko a satria za Chateauban foana dia raha nareo no te ahitana dia tsy maintsy hoe manaraka abonnement dia manao partage amin'ny vidéo a. Za tena hoe tsy zatra miteny an'izany fa soso za lasa zatra pataloha za tsy zatra miteny an'izany fa soso tsika zao lasa zatra miteny an'izany foana hoe atao zarazarao asana zao bla bla bla. Fa le gasikara sy ravatomanga tsy zavatra ana fa fantatra tsika ravatomanga no le valizin'ny fampasen'ny tary a ravatomanga efa ao ambadika ny gasikara. Raha tianareo fantatra de toutes les façons c'est pas étonnant. Tsy mahagaga-koriny matototo lala miaro be a dia fantatra anareo zay fa tesinareo mbola nahita toto lala ny arom-panohitra tsy mbola nahita nareo na indray ara. Donc voilà. Matoa izy miaro mpanohitra dia tsy mpanohitra zay izy fa ao anatin'ny groupeny zareo zay. De toute façon, il faut penser aux 5 ans, aux prochains 5 ans, 5 ans manaraka eo hoe izy aloha ny an'olany rajojo hoe sa hoe ufanala lampanorenana d'ici 5 ans dia hoe afaka miverina mitondra Madagasikara le rajojo. Donc tsy maintsy mitady olona hafa i ravatomanga apetraka dia gasikara efa fantatra nareo tsara amin'ny sy teny ampinamana amin'ny Julien Rajoelina. Il y a pas de renouvellement politique à Madagascar fa ny olona io ihany ny averimberina eo a dia ndrareo samy mpangalatra io ihany ny tonga eo. Raha nareo a no te hanova politika dia mila mitsangana. Mila tsika vahoaka no mietsika dia mila tsika vahoaka manala l'assurance zany io a tsy za mitena nareo raha zany tsy ova mihitsiny. Tsika mipetraka on est passif, on se laisse faire. Manaiky ataon-jareo an'izay tian-jareo atao a c'est normal be izy raha mivalapatra be. Sachana, coucou Ndji, coucou ma chérie, cœur sur toi. Salut Kéron Deris. Salut Ariana Miangal, cœur sur toi aussi. Voilà, coucou daholo nareo. Donc tsy mahataitra le izy. Oui, en note. Étonné. Ah tiens, il y a une phrase que je suis en train de lire. Je lis, je sais pas si vous connaissez ça là. Les lois du pouvoir, les 48 lois du pouvoir. Ça va véridique. Gardez-vous de vos amis, beaucoup vont vous trahir par envie. D'autres se montreront gâtés et tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami parce qu'il devra faire ses preuves. Faut que je mette un peu plus à côté. En fait, vous avez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. C'est véridique. C'est rare que tu as des amis qui ne te... Les amis, c'est rare. Et moi, je peux vous dire que ah, mes ongles sont sales, laisse tomber. Il faut se faire des ennemis, c'est vrai. Dia mifantatranao koa hoe rehefa maka ennemi koa ianao a
dia raha izy no ampiasanao raha vao ny ennemi anao no ampiasainao dia tena vao maika izy mitady moyen kokoa hoe hiasa tsara noho ianao raha ianao zany no manana an'izay hoe zay vision zay. Hitanareo zay mahatonga ana miteny foana, hitanareo zareo ohatra zao hoe misy monsieur miteniteny ana hoe karaha zao ty dia ataoko mihinan-tainy mihitsy ataoko tsy tiany mihitsy za. Dia raha ohatra zahako manondra anazy hoe raha ohatra zahako ndray andro any hitondra tany dia izy no traiteko tsara. Dikan'izany hoe ataoko zay mahatsara amin'ny fiainan'iny olona iny. Parce que ny olona iny rehefa mahita anao hoe ve ty olona ty ka tsy olona ohatry ny eritreretako anazy fa olona manana olona misaina sy olona manana fo, sy olona na méchance anahy nefa za efa tsy tiany. Azonareo tiako tenenina? Et là en fait ça c'est ça tena ohatrany mihitsiny et ça ça fait partie du pouvoir. C'est un peu de la manipulation, certes, mais ça fait partie du pouvoir. Fa iny olona tsy tianao iny tsy sahamadika anao satria fantany hoe raha izy mamadika dia efa fantatranao daholo marche de manœuvre ataony. Fa ny olona akaikinao sarotrarotra kokoa ny ahafantaranao anazy satria anao nanome confiance an'iny olona iny et ça j'ai vu aussi. Donc coucou Mlay, Desi est là, Cynthia, coucou, cœur sur toi. Bonjour Cynthia, merci du conseil à Sanapé. Je t'en prie. Donc ny ennemi anao amin'izao tsy voatery iny hoe ennemi anao mandrakizay fa anjaranao no mahay mitondra an'iny à ton avantage. Il faut toujours utiliser ces gens-là à son avantage. Tanareo zareo miteny hoe ataoko tohatra fiakarana. Ataoko tohatra fiakarana. Na momba le coup de béquipe iny ataoko tohatra fiakarana. Tanareo misy nanenjika anahy dia tonga dia nataoko tohatra fiakarana. Pareil, nisy namana hoe nieritreretina hoe namana nefa tsy namana. Et en fait, il faut pas avoir mal au cœur non plus sur ça et tout. Tu passes à autre chose. Tu vois, tu passes à autre chose. Satria ny olona tsy napozina hoe hamadika anao no mamadika anao. Il faut passer à autre chose. Tu sais, il y a toujours une raison pour chaque chose. Dia matoa ny olona iny namadika anao dia misy antony koa. Tu vois, il y a une certaine amertume derrière, misy zavatra mangidy ao aminy ao momba anao, donc c'est pas la peine de rester. Coucou Aïcha, cœur sur toi. Coucou ma chérie, je t'aime trop, je t'aime aussi maman Enzo. Fière c'est manana anao. Cœur sur toi mon amour. Donc tsy mahataitra hoe gasikara miaraka amin'ny Ravatomanga, c'est pas nouveau. Efa niteneniko taminareo tamin'ny resaka débuté reny dia efa niteneniko anareo zay. Je pense que j'ai fait un live très très long concernant ça d'ailleurs. Donc sasany koa hoe ahoana fa maninona amin'ny adin'ny manana nitsavaka mihetsika satria be dia be ny ao ambadika ao mpamadika. Ny olona akaikiny ihany no mamadika anazy, ny namana. Sanareo coucou miala ndakiny, cœur sur toi mon amour. Donc enfin on a déjà vu, vous regarderez mes lives et tout, raha nareo ny tianao rattrapage dia manaova rattrapage momba ny live quoi. Il y en a beaucoup ny zavatra tsy hitanareo dia be dia be ny anina fa efa tany ho any dia tsika koa vizana be manana zay za quoi tsy manana solomasoko. Je peux pas lire autant aussi non plus. J'ai pas mes lunettes, du coup, ça me fait un peu bizarre. Donc, anjaratsika no mieritreritra hoe tsika ve mbola malaiky ny système indry le Andry Rajoelina sy indry le Ravatomanga, sachant que reo na dia manan-karena be takinina raha tsy raika manana zavin-dohalika tsy malany ny arenany. Nefa niala tamin'ny pouvoir ihany.
Salut Linda Nirina. Rekoa tsy raha tsika vahoaka malagasy no samy fosiny samy mitsangana samy manala reo matoa reo tafiditra eo a matoa reo tafajanona eo a dia hitanareo ny intellectuel rehetrarehetra miseho mahay rehetrarehetra le ao amin'ny miseho amin'ny tapony ao tsy mieritreritra ny aveniran'ny i malagasy ny mpianatra malagasy ny futur malagasy ny futur mitsiry zany ny hoavin'ny malagasy a fa ny paosiny. Dia izay mahatonga an'ireo tsy mihetsika, izay mahatonga anareo mahita an'ireo journaliste ireo vao vidim-bola, mahita mahita an'ireo ina moa tiako tenenina ireo hoe philosophe sy ny tarin'ireo a tsy ny économiste tsy mihetsy tsy miteny fa mangina pory daholo a. Mahita an'ireo amin'ny farany ambony ireo mangina daholo satria namaritra daholo ireo. Namaritra zadiny foana izay hoe ireo koa zany namaritra. Ny problème zany antsika classe moyenne nefa tsika classe moyenne ny tena hoe be dia be ao Madagasikara. Taloha ny classe moyenne zao efa hoe mahantra sy nampanankarena fa tsisy hoe mahenina intsony a. Dia raha tsika ny amin'ny avenir an'ireo zazareo a qui sort de l'université tout ça hoe manana asa sy manana zavatra-katao a dia anjarantsika no maka responsabilité hoe manampy an-jareo amin'ny tolona an-jareo satria tsy ho voalohany fotsiny ireo ny hitako bourse fa matoa n-jareo efa ny matoa tian'ireo gendarme ireo mpitehana sy ny tariny dia tsy buten'ny gouvernement malagasy mihitsy ny nampiakatra ny fahaiza-amin'ny malagasy fa tadiavin'jareo hitotona satria rehefa tsy mianatra rehefa tsy manana instruction tsy manana éducation rehefa tsy manana fanabeazana sy tsy manana fahaizana sy tsy manana hoe tsy nianatra tany am-pianarana tsy nanao fianarana zany dia afaka lalaovina ny lohanao dia afaka potehana ianao. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire, c'est faire des peuples de moutons. Tsika zany afaka atao izay tena jereo fotsiny zavatra alefa amin'ny raha alefa enontsika iramaniny pory daholo tsy hira hoe mampisaina zany. Ny zavatra hita koa le iramaniny reny foana amin'ny plébiscité ny ohatra zao hoe ny télé sy ny radio ny akabeazany fa maninona iramaniny batone maninona fa tsy raha hoe mampieritreritra olona sy ohatra zao hoe touché en société hoe anina dia maninona koa ny raha ohatra hoe misy jeune miprésente hoe za manokatra entreprise za sao manao an'izao dia le sipa dia amin'ny réseaux sociaux dia maninona le sipa le mandeha vody no tena jeren'ilay olona dia manao an'ilay mimika ohatrohatra hoe reny ny jeren'ny olona fa tsy le olona manao hoe tia zako nanoratra boky ilay olona isany mba hampio zako ho fantatry ny olona le zavatra ataoko parce que sady voalohany misy felonana ao anatin'ilay zavatra faharoany c'est une politique médiocrité dia tadiavin'jareo dia tsy maintsy le olona médiocre foana ny alefan'jareo aloha eo fa tsy le hoe zaza ohatra zao hoe manao entreprise le zaza le hoe natafavoaka an'izao tsy hitanareo firy sur les réseaux et pourtant tu vois les réseaux tu dois l'utiliser aussi pour ta propre entreprise. Ny réseau social koa afaka ampiasainao anaovana publicité any entreprise anaovana publicité anao fa ny zavatra hitantsika dia tsy reny ny sotenevantsika fa le sipa le mandeha vody dia le ina moa no tiako tenenina tele hira le maniny reny dia raha zako no mijereo même moi mon exemple fotsiny raha tsy niteny-dratsy j'aurais pas fait le buzz autant raha zako tsy niteny-dratsy taloha rehefa miteny zavatra problème manina tsisy nijery ny zavatra niteneniko fa rehefa nanomboka niteny-dratsy dia iny fa tonga daholo ny olona rehetrarehetra hijery. Donc il faut savoir aussi utiliser la communication mais ça c'est flagrant zavatra hita mihitsy an'izay hoe raha zako niteny-dratsy raha zany tsy niteny-dratsy tsy ho hitan'ny olona mihitsy ny zavatra nataoko fa za le niteny-dratsy izay nahita ny olona ny zavatra nataoko, c'est tout.
De hoe ianao aza mitendra tsy sososaona naninana bah si j'ai pas dit des gros mots personne ne m'aurait écouté bah, c'est enfin quand même donc tsy nisy ny olona mihitsy hoe ils vont être captivés par ce que je dis. Voilà, donc nous on aime trop associer, tu sais, faire une politique de médiocrité. Fa ny zavatra nataoko fotsiny de ok za mitendra azy fa mitondra zavatra foana za en plus mampieritreritra ny olona rehetrarehetra hoe sy veritreritra ty sy veritreritra ty tsy maintsy misy eritreritra na ny zavatra blako raha na ny zavatra zako rehefa manao rehefa tezitra iny raha tsy maintsy misy mampieritreritra ny olona foana hoe mieritrereta re olona isany asiko an'izay foana satria c'est important. Afaka tu peux déconner et tout dans la vie, afaka mitendra azy ndre afaka manao any ndre misy un côté sérieux qu'il faut tenir aussi. Fa tsika malagasy on ne regarde que la médiocrité. Mpitondrantsika raha médiocre ko aiza moa tsika ny tsijery on va idolâtrer la médiocrité iny tena tompotompontsika eo fa satria maninona satria ny fantatritsika hoe tsy mila mianatra be firy zany de tafiakatra président de na de tsy mianatra firy ara ka papa sy maman manambola de afaka manana entreprise any Dubaï. C'est ça, c'est une modèle tondratsika de hoe rendrenao mianatra mandeha mianatra manao fianarana firy eo raha tsy fantatranao hoe ahazo asa tsara ve ianao. Fa raha ianao tsy raha ianao miasa man'olona koa de ianao zany olona dondrona il y a plusieurs intelligences. Raha ohatra ianao tsy manokatra ny entreprise anao zany nefa ianao raha tsy manana moyen zany satria ny ray aman-dreninao tsy afaka manampy anao et on peut pas tous être philanthrope, on peut pas tous être entrepreneurs. Soit il y a des gens qui sont faits ils sont faits pour exécuter. Ils sont faits pour travailler pour les autres. Et d'autres qui sont faits pour travailler. L'entrepreneuriat, c'est des risques. D'autres, ils vont préférer travailler pour la fonction publique. Ici, à sécurité de l'emploi. Donc, chacun son profil. Fa tsy hoe de raté iny satria hoe nanao fianarana nefa lasa ohatra zao hoe lasa ampiasan'ny olona rina ohatra na koa hoe lasa mpitaposina ohatrany. Non. Na hoe lasa mpivarotra mokary. Ça dépend hoe ahoana ny varotanao any mokary iny koa de ahoana mampitariposy anao. Peut-être que anao mpitariposy de hainao manodina ny volanao de lasa mampiakatra société ngeza be anao. Tu commences toujours par petit. T'es nul à un projet, on va parler autre chose et tout. De toute façon, le problème de l'éducation, c'est déjà. Un projet, t'es nul à la foule. Ça, quoi, à Cham Senyena, ça m'a un projet. Tiens, une foule, mais ça ne sait pas foule. On dit, nul à les moyens, nanana, tata. Moi, c'est la faisabilité du projet. C'est vrai que mettez un petit projet, c'est les concurrents, c'est les clowns, les charrettes. C'est bon, tenir, oui, ça. Tiens, si sur la PTP, maintenant, si sur la PTP, nous, et un petit marché entier, donc, en plus, il y a une forte demande dessus et tout, tralala. Tu sais, ça va, maintenant, et je commence. D'abord, je commence par élaborer le projet et tout, tralala. Et je commence. T'en as même commencé. Tu m'y as un jour là, ça ouais. Ah, ça non, non, projet va. Ah non, mais je commençais aussi bien dans l'écriture, mais aussi dans l'action. Ah, ça n'a rien dit que t'es naine. Et je matérialise déjà hein, ce que je vais faire et tout. Fa une folie, ton gueule, na folie quelle foutinière t'es manon comme ça va t'acquérir. Tu ouvres ton entreprise même avec 1000 euros, 100 euros, 50 euros. On va dire. Tu l'ouvres. Et tu commences. Et tu commences petit à petit. Peu importe n'importe quel projet. Voilà. Je suis pas mal loti. Hein. Je suis très 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 bien loti.
Très, très, très bien loti. D'ailleurs, je suis associée avec ma tante hein, pour saveur métis et tout. Donc, ranareo, hein, nous, Tsmisatao, le 1er septembre, hein, à Thiers, dans Paris et tout, enfin, région parisienne, bon, on ouvre notre entreprise de traiteur, saveur métis. Misy ny lasopy tamatavy, manao ina moa tekitenena manao cochon de lait, manao canard laqué, on vend aussi des produits de Madagascar et tout. Donc voilà. Et c'est pas forcément avec beaucoup de fan, tu fais, tu regardes si le projet est faisable. C'est tout. Tsy nangataka vola tarina nanaovana anazy fa ianao ihany nanao anazy volanao ihany natao nahodina anao tao. Zay. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Ma chérie, merci ma miel de taquine et tout. Et c'est comme ça. Moi, je lance, je vais lancer mes prochains produits et tout. Je vais en parler sur les réseaux. Tiens, j'ai lancé ça comme produit, Et ben oui, tu vois, masana le izy a de rehefa feo atao. Masana le izy a de rehefa feo atao. Rien n'est impossible. L'impossible n'est pas en fait. Sao koa, tadidinareo sa le ny teny hoe mieritrereta ohatra mimpanankarena. Mieritrereta ohatra mimpanankarena fa sa mieritreritra ohatra mahantra. Ny olona mahantra rehefa mieritreritra de ça pense, il pense tout le temps ouais, dans la défaite. Fa ny olona mpanankarena rehefa mieritreritra de tout le temps dans la réussite. Zay ny différence ny gasy resy sy ny gasy tsy resy. Voilà, na de resaka hoe amin'ny combat antsika ataoko isan'andro eto ara de zay ny différence zay. Amin'ny gasy resy sy ny gasy tsy resy. Zay a. Efa noteneniko anareo impiry zay ny ray aman-dreniko hoe ruiné. Zay zanakam-panankarena satria mantsy a tsy maintsy hoe nitenen'ny felana hoe non t'es un bourgeois ny vadinao, za koa je suis bourgeoise. Ça me dérange pas de dire oui ça bourgeoise. Fa ny zavatra hitako fotsiny a, comme mes parents ils étaient ruinés. Ny olona rehetrarehetra nieritritra hoe tsy ho tafavoaka zany, tafavoaka foana satria zay manana an'izay mindset zay hoe tanareo miakatra. Tsy manana an'le mindset ny olona miondrika zany zay, fa manana an'le mindset ny olona miakatra, ny olona ambony. Zay foana ao anatiny, zay on a été conditionné comme ça, na zandrovavy na zokila. Zay a, na de tsy omenareo vola, na de tsy omena 1 euro ary, on saura toujours gagner de l'argent. Parce qu'on a le mindset de gagner. Fa tsy manana mindset na olona perdant. Peu importe, même si vous allez nous enlever tout, on arrivera toujours à être debout. Positive attitude forever, c'est pas une question de... Je sais pas si c'est une question de positive attitude, mais c'est une question d'état d'esprit. C'est ton état d'esprit, t'es là pour gagner, t'es pas là pour perdre. Moi, j'ai toujours été là pour gagner, pour quoi que ce soit, pour n'importe... N'intéressé à ça, je vais gagner quelque chose. Et encore, ce sera une expérience pour moi pour pouvoir gagner. Ça, c'est un état d'esprit. C'est ny hitako teneniko anareo. Tontonay a, gratsy nisy amin'ny bofinay a, raha tafika tsy mpanankarena. Petraka atao zay natontonga anazy mpanankarena. Je le dis honnêtement et tout. De reo nanomboka nanankarena no zay fa zay zany natao minaniamany mihitsy hoe nambanimbanianao io fa fahity lasa nanindafiny reny tout tralala. Je vous le dis, hein, c'est une histoire, c'est mon histoire. De zanany rehetrarehetra tanareo teraka atao anatin'le fahantrana. Zay teraka atao anatin'le mampanankarena anay. On a toujours été jalousés par toute la famille. Toujours, toujours. Et pourtant, jusqu'à maintenant, tsy mbola maharaka. Nefa zay zany efa hoe ruiné. Nefa mbola tsy maharaka ny arenanay. C'est pas pour... maintenant, oh, je me vante. J'en ai rien à foutre de me vendre aussi. De me vanter, je veux dire. De me vanter non plus. Enfin, c'est un état d'esprit. Fa zareo hoe tanareo ny tezana tam'le mamahanitra anazy
de le fomba fisainana koa mahantra fitiavana kely mifosa olona manenjika olona po foana fa ny zanany anankifito a anankiray ihany angamano hoe tavavoaka indray non encore ingénieur mais laisse tomber tu vois tu t'as même pas réussi quoi vous comprenez ou pas pourquoi parce que l'état d'esprit nampianarina an'le zaza état d'esprit maniny maniny hatramin'izay de rehefa ohatra de efa nelehibe de maniny maniny samy nanao fianarana taty andafy daholo ianao lasa mpiasan'olona any Madagascar je suis désolé mais ça voilà quoi nisy anankiray zay le miteny ana de ouais je travaille pour un tu dis ah ouais tu travailles pour ça ah ouais et tout fa ary am'le farany ambany ary ça tsy manambany asan'olona koa je suis pas là pour ça mais c'est juste le côté mindset c'est mindset zay hoe ianao a nateraka hitondra fa tsy nateraka hotondrana hoentin'ny olona ianao a nateraka irin'ny olona fa tsy nateraka aniry olona c'est tout et tu vois et je peux vous dire na de tao anatin'le hoe tena hoe maizina indrindra ara satria nahita maizina tsy mba niondrika zany io loha io c'est pas une question de positive attitude c'est une question de mindset de leader et voilà hein. Mais c'est comme ça hein. Et en fait ça me tire un zanaka de ce que je comprends en fait tanareo comprendre la be zareo za satria voilà c'est comme ça eux ils sont pour eux c'est comme ça c'est normal tandis c'est une vérité efa vérité ao anatin'ny sainy le izy le hoe tout est possible l'impossible n'est pas un fait azonareo tout est possible tu peux faire tout ce que tu veux si tu as envie il y a cette envie là dans ta conscience et dans ta subconscience et voilà et c'est juste pour entre parenthèses hein, ça c'est mon ni publicité ni entreprise canien donc venez nombreux à Saveur Métis et voilà c'est hein. Et ça j'ai appris ça avec ma tante et tout hein. Ma tante aussi m'a beaucoup appris aussi sur certaines choses ma mère pareillement hein, mais ma tante je la regarde, je dis, elle est géniale, cette femme, et tout. Et quand t'as des modèles, je dirais, on a un modèle, là, nous, là, miasa, si ou là, si m'latsaka zany, mais fa mitsangana foana, et c'est normal que vous réussissez. Ny zavatra ataonao ihany repotivazevany zanakanao. J'aime beaucoup le nom. Ah bah merci. Donc voilà. Voilà t'essay ny différencean'ny olona mahavita mitsangana sy tsy mitsangana c'est le mindset c'est vraiment la façon dont tu vois la vie ny fomba fijerenao fiainanao amin'ny fomba fijerenao ny zavatra ataonao voilà je crois que là on a juste parlé de l'entreprise que voilà de notre SAS et tout en tout cas tonga maro hein venez nombreux et tout ça va être sympa on est toujours convivial et tout donc j'y serai parce que bah oui on est là et tout et il faut que j'appelle chambre voilà. Et voilà voilà tsy hitako hoe na ny zavatra resahantsika androany j'ai pas trop d'idées pour l'instant aujourd'hui donc on va s'arrêter là tahin'Andriamanitra tahin'Rasana tahin'Zanahary tahiny fanahelo tahiny fanarano sy ny tanina ny rivotra ny rivotra ny rivotra ny rivotra ny afo avokoa tahiny fanahany cette planète tahiny fanahantenanareo ihany nareo satria nareo no manjaka amin'ny taninareo de tsika no manjaka amin'ny tanintsika tsika no mpanjaka tsika koa manjaka amin'ny tenantsika tout est possible raha ohatra misy volonté de tout est possible si on arrive à parler avec notre subconscient
Tia satria subconscientsika no manome ny tahotra amintsika fa raha tsika mahafantatra fotsiny hoe sy zavatra ataoko rehetrarehetra de ho tafita daholo de tafita daholo ny zavatra ataonao. Voilà, c'est une question de croyance, croire en toi et croire en ce que tu fais. Voilà, les amis, les chers amis, ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je vous embrasse fort, au tep.